Tompoko lahy sy tompoko vavy. Ny andro androany, 13 Mey 2024 dia andro iraisam-pirenena ho an'ny fagnafaha ny faharovitany Tatavy eo am-piterahana ka mahatonga ny ampela maro mamany lava. Ampela maro mare mihoatsy ny 5 aly izay renitsika reo, anabavintsika reo, nanakitsika reo no mijaly voan'ny faharovitany Tatavy eto Madagasikara. Mijaly tokoa olo reo satria voahilikiliky eo amin'ny fiarahamonina misy antsika any ka hafatsy telo tiako ambaranareo. Voalohany dia ny fagnentananareo ampela bevoka mba hagnampy tobim-pahasalamana misafo sy miteraky. Faharoy dia ny fagnentanantsika dokotera rasazy sy infirmier mba hiezaky araky izay tratsy hagnatsara ny fandraisan-tagna ny ampela bevoka ka hiteraky na miteraky mora io na miteraky mila fandidina mba hampihena ny fahafatesany zaza voateraky sy ny reny ary tsy hiaviany indrindrandrindra arety mamany lava ity. Fahatelo, misaotra ny mpiasan'ny fahasalamana maneran-nosy ny tenako ary indrindrandrindra ny ramatoa vadiny filoham-pirenena Mialy Rajoelina, ny gouvernemanta manontolo sy ireo mpiara-nantoka rehetra nagnampy antsika hialy amin'ny arety ity. Ary mbotognony koa eto manokany ireo UNFPA, PAM, Opération Fistula, Freedom Fistula, Ordre de Malte, Salfa, Groupe Filatex sy ireo hafa tsy voatonotena. Hamarango ny fivolango dia miangavy anareo voalohany teza ho tsara nanakitsika reo mba tsy hiteraka aloaloatsy. Faharoy kahilikiliky ampela reo laha voany arety mamany lava ity. Andesotsika reo amin'ny tobim-pahasalamana satria azo tsy aboy tsara ity arety ity. Misaotra tompoko vavy, mankasitra tompoko lahy.